manatitra ny araba madinidinika any amintsika any atokantrano tsirairay avy manaraka ty fandaharana tya zay le hoe andeha hifanakalo zany hoe andeha hifanakalo hevitra andeha hifanakalo zay zavatra tsara afaka hifampizarana avy amin'ny alalan'ny adihevitra fa manina no namorona nyty fandaharana kely ty zahay de tsotra fotsiny rehefa mahita amin'ny tambanjotra sy ny fifanakalozana mijery ny kristianina zay mifanakalo hevitra de valalanina ny saina satria tena misy tena mifanasa-vangy mihitsy lay adihevitra zany de lasa indraindray tena lasa ny fanompana sy fifampitenenany ratsy mihitsy de mahavariana hoe mahay miadihevitra ve sika kristianina sady tsy mahay miadihevitra ka andetsika hifanakalo am'ty takariva tya de ezaka hifarazava ao anatin'ny fifanajana sy ny fifankatiavana tahaky ny tiavan'ny Kristy atsika tsirairay avy zany hoe lafa de ho ampiditra reto vahiny zay nasaina reto zay miarahaba tompoko NAIVO BILA efa mety fantatra le any raha mijery an'le 3D tontontonareo manao anatao za NAIVO BILA tam'le mbola kely batitenkely iny miarahaba tompoko azazany madame Beby na nento Beby de afa miaraka amintsika rehetra tompoko miarahaba atsika rehetrarehetra zandray dia monsieur Bob eto de tonga de efa manitriketrika aty ambenoana Bob fa tsy Bobby ndraindray misy am'ireo tanoreo tsy manaja mihitsy de manisy accent de lasa hoe Bobby karaha tsy alika ko ataonao Bobby fa Bob monsieur Bob de afalo miaraka amintsika rehetrarehetra tompoko eny ary ka ny lohahevitra zay hoentitsika maro ny lohahevitra andalo eto fa androany de lay fototra angamba no andeha hifanakalozatsika hoe ny famonjena resaka zay mampisy adihevitra zany efa fantatsika fa Kristiny namonjy tamin'ny hazo fijaliana nanolotra ny ainy ho atsika erahany rehetra manaiky zay ary erahantsika manaiky koa ny fahasoavana no namonjenatsika fa eo amindrindra manomboka ny adihevitra hoe fahasoavana ve ary ny asa finoana tsisy asa ary ahoana ny fandehany de zay no antony ny atsonany reto vahiny reto zay samy manana ny heviny ka ametsika amin'ny madame Beby angamba ny fitenenana voalohany se ometsika ny vehivavy ny voninahitra satria ajaitsika ny voninahitra ny vehivavy de ometsika fitenenana voalohany izy anao ny fitenenana madame Beby misy saotranao nanome ny fitenenana ny nahako de tsotra fotsiny efa mazava be fa nytenenao teo ihany izy hoe fahasoavana namonjenatsika ary tena i Paoly de manitrikitika mihitsy fa fahasoavana no namonjenatsika ka tsy misy avy amintsika izy tsisy asa avy amintsika izy fa raha ohatra ianao ka ezaka anao nininy eo de fahasoavana tsy zay mitondra ny famonjena fa Kristy efa nanao ny zavatra rehetra vita ny zavatra rehetra de izy no mpamonjy atsika de zay no mahatonga hoe fahasoavana namonjenanao aza miresaka asa amiko mihitsy ianao fa fahasoavana zay no efa nataon'ny Kristy ka naezaka betsaka ny olona ezaka manao anty tsy mitondra makay zay fa ny fahasoavana no namonjenatsika de tsotra be ary ao anatin'ny tenin'Andriamanitra zay voalazako zay misaotra tompoko ny andray de zao samy mandinika ny baiboly tsika ary zah koa nefa de mahita ary voasoratra ao anatin'ny baiboly ao fa ny finoana tsy arahan'asa dia maty tsy maintsy manao ny asa tsara isika ary zay nataon'ireo apôstôly rehetrarehetra reo ka tsy afaka miteny mihitsy ianao hoe tsy ilaina ny asa soa ary ny asa zay ny fijerena ny mahatra sy ny mananotena ny fanajana ny ray aman-dreny zany asa tsara daholo zany tandremo tsara le Bobby de ny be deabe ny zavatra ary voalaza tsara mihitsy ao amin'ny baiboly zany zavatra rehetrarehetra zany afaka marinitsika ao amin'ny baiboly zany rehetrarehetra zany ka raha miteny ianao hoe tsy ilaina ny asa de miala tsiny fa tsy miaraka aminao madame Beby
eny ary dia mazava le hevitra ary tena mitombona daoly ka inona no mba hevitry NAIVO BILA amin'izany zavatra ny fanakalozana teo zany? Misaratra tompoko le izy zany tena marina daoly ny tenenento beby sy dato bob. Le izy de zao ny problème antsika kristiana masy de zao efa manana le fandresen-dahatra sy le hevitra be tsika de efa tena resy lahatra mihitsika le tsika marina de tsy mihaino tsony an'le raha zay le olona hafitsika fa raha tonga de miverina am'le atsika iny any tsaro fa tsy hevitra ao akory le izy fa ny fahamarina ny tenin'Andriamanitra. Ohatra zao nento beby zao tena marina mihitsy le teneninao fa ny olona de tsy mihaino ianao fa resaka famonjena tena marina fahasoavana na hamonjenatsika marina zany arekeny dato boby nge zany fa vao miditra izay ilaina ny asa de averina ho any amin'ny famonjena le izy ny finoana ny resahany finoana tsy misy asa de maty voalaza ny tena fa ohatra mieritreritra hoe hevitra afaka ankoatran'le anahy zany de averiko le anahy tsy anao io an'Andriamanitra ny fahamarinana ka ianao koa le zavatra teneny hafa fa tsy mifanohatra amin'ny zavatra teneninao fa averinao any amin'le le famonjena le izy tsisy miresaka famonjena tsony amin'le resaka asa fa samy manaiky ny hevitra daholo ny olona hoe tsy mila fa averinao raha vao resa tsy mety mihaino izanizy ianao ny aloha de tsy ilaina ny asa tsy ilaina ny asa nento beby ao amin'ny Galatianao misy vokatry ny fanahy rehefa fanahin'ny Kristy no ao anatinao misy zavatra be dia be ao de misy vokatry ny nofo ao amin'ny Galatiana 7:10 alohany kely ao de reny zany nisy olona matsy raha vao miteny an'iny eo de mitoreny le vokatra fanahina miverina amin'ny resaka lasa miverina amin'ny asa indray zany rahalahy tsisy zany fahasoavana ihany tsy mihainotsika mamerina le averintsika any amin'le le hevitra eritreretintsika fa avaty amintsika le izy mihaino ny hafa de zao hoe jereva ny tenin'Andriamanitra voasoratra ao zany ny finoana tsy misy asa de maty tsy afaka lavinao zany fa tsy afaka verina ka le famonjena fahasoavana marina fa famonjena fahasoavana ny problème antsika kristiana de zay tsy mahay mihaino tsy manaiky hianatra ny any amin'ny hafa be de be mihitsy tsika mandray an'izay jeseto za mijery au forum vao mamaky diso ty nizao no izy tsy mieritreritra mihitsy andeha ho raisiko ohatrany tao amin'ny Beria ny tenin'Andriamanitra de jereko daholo de mieritreritra hoe misy zavatra ampianaran'ny tompo anahy koa avy amin'reto rahalasiana bafokafo reto fa tsika ndraindray ohatra zaho tena mahay disoko ty fa tsisy de mieritreritsika fa tsika ampianatra foana mampalahelo ianao raha zay ny toe-tsainao sana mieritreritra zay firy taona zay ny converti fa jereo eto ndraitra la zao le izy tano zay fandresen-dahatra ao fandraindray mbola tsy takatra ao le izy na izy ianao na izy voalaza ny tenin'Andriamanitra fa ampany daholo ny fahalalana sy ny compréhension zany fahazoana ny sitrapon'Andriamanitra ampany daholo fa tsy afaka misy miteny zany tena mahay zany tena mahalala zany tena mahay fa ampany daholo de manetre tena
hoe Jesosy ampianary indray avy amin'ity fa zany akory tsy midika hoe iny a zany de hoe tsy Kristy intsony mamonjy raha misy miteny zay ilay hoe discernement fanavahana men'ny fanahy fanahoatra ary ka diso be ilay olona zao aza atao izy hoe avy amin'ny démonie ianao aza atao an'izany izy mivavao anazy fa ohatran'ny kasihan'ny tompo anao no mbola ikasihan'ny tompo an'io olona io koa tsisy afaka miteny mihitsy tonga dia nahalala n'ity tonga amin'izay ho apahany io zavatra fantatrao io fa aza manao zay fa tena mahalala n'ity resika salout tena inona moa resy tena tsy mifory aho zao lalao matory ao zao ilay izy refeso isan'andro ny olona ianao io tsy tonga dia tonga amin'ny toerana eritreretinao fa mety io ianao fa nisy fotoana ianao mety tanatin'ny hevitra diso mihitsy zay ilay fahasoavana sy fahamindrany Kristy dia namena entany eo amin'ny fahazavana ianao dia ianao avy eo hiteny hitanao zany ilay olona tena diso hevitra be ilay olona diso hevitra izy fa izy miteny aminao fa tsy androany alina Jesosy hiteny aminy mahita anazy raha pitsa anao ilay olona diso hevitra velona lena raha ohatra ka tao anatin'ny alina izy novany Kristy ohatra ny nanovany ianao dia ahoanao izy ianao zay mahatonga miteny aminao hoe refeso isan'andro ny olona zay tompoko fa tena ohatrany lasa lava resaka be zahako tena mazava NAIVO BILA ahoana ny hevitreritreritranareo madame Beby ohatran'ny mitsikitsiky ianao sambatra ny ray aman-dreninareo ry NAIVO BILA kely satria ohatrany misy fahendrena le zavatra voalaza tena manaiky ahako fa marina tokoa fa naveriko tamin'ny resaka famonjena foana le resaka fa haiko tokoa moa finoana ny resahan'ny monsieur Bob dia mialatsiny monsieur Bob dia mangataka amin'ny tombo foana mba ameny ny fahazavan-tsaina avy amin'ny fanahy masina araka lefa voalaza teo ary misaotra tompoko misaotra tena misaotra eto dia voalohany dia te hisaotra nyreto zandrikely reto fa tamin'ny voalohany honitra teto izy inona koa reto voatafitsy mifandraka kely io tina ny zavatra fantatry ireo fa voalohany indrindra tena voalohany ireo dia mandraja zalahy tena tonton Bob ozy izy misaotra izy tsy nanao le Bobby zaho tsy alika mialatsiny dia faharoa tena zay le nilazaindeo mihitsy ny tiako lazaina fa tsy hitako zay ilazana azy i madame Beby fa voalaza le izy tsy atao mifangaro voraka le zavatra ary tena eto vao tonga sainy hoe tena marina mifameno lay zavatra voalaza fa tsy mifanohitra ka hianatra manomboko zao ary misy zavatra anankiray tena manohana satria ao ambadika ao misy tovolahy kely sy tanora Bobby tena tonga dia tena indraindray tena miatso mihitsy Andriamanitra ataovy loatra ny nanaovanao an'ny Eli misy Eli ma tsy nisy inty izy zatovo Elisa mila Elisa fa tsy Eli le sola dia tonga dia nisy liona sa inona sa tonga dia nihinana an'ireo tena indraindray tena miteny mihitsy Andriamanitra asio liona tsy fantatra mety tsisy liona tsony moa zany fa tsy haiko hoe pitbull na tsy fantatro fa mahatonga saina be anah hoe marina zany ho refesiko isan'andro ireo sao dia mba voakasika Kristy tokoa ireo zaza ireo fa tsy andeha nianatra be andro any fa tena misaotra tompoko na zary nianatra dia amin'ny tenin'Andriamanitra ao miteny hoe aza tsy nitsoniavina ireo ankizy ireo fa fitenin'izao tontolo zao moa zao miteny hoe ny fahamarinana ozy izy mivoaka amin'ny vavan'ny ankizy la vérité sort de la bouche des enfants
fa misy fahamarinana zay indraindray ny fatsorany zaza sy ny fandraisan'ny ten'Andriamanitra ary aza adinitsika fa mety esan'ny fanahy reo zaza reo de ozy ny ten'Andriamanitra raha tsy miverina toy ny zaza nareo izy de tsy ahita ny fanjakan'Andriamanitra de mirary soa atsika tompoko tianao lazaina fotsiny araka ny tenen'ny NAIVO BILA teo hoe ho resahantsika ny ady hevitra maro eo le hoe mitsara sa tsy mitsara eo le hoe misarom-boaly sa tsy misarom-boaly eo le hoe trinité sa tsy trinité eo le hoe inona ny anaran'i Jesosy eo soa eo ho resahantsika daholo zany ao anatin'ny ady hevitra mifanakalo ampitiavana ary tarihan'ny fanahin'i Kristy ka de mandra-piaona tompoko amin'ny manaraka indray